raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara zovy amin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity mitoetra hatrany ato atsimo Madagasikara ilay rindraona zay tombanana mipaka amin'iny morontsiraka atsinana Madagasikara iny izy atao anaty 2 andro avy fa amin'ny ankapobeny kosa any amin'ny sabotsy ihany dia manomboka miamazo vana indray ny avaratraza izay miditra avy aty amin'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara mitatra tsikelikely ho an'ny avoatany ary tombanana ampidina ny maripana arak'izany ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanany nosy iny raha ny fisin'ilay rindraona kosa dia mety manome vanany tandrivondraona indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy sy ny avoatany izay somary mitsitokotoko tanteraka izay raha ho an'ny avoatany ary koa ny any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mbola isy hatrany zavona amin'ny ankapobeny saika hita amin'ny avoatany sy ny any amin'ny faritra alaotra mangoro ny any amin'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana sy ny morontsiraky ny faritra nosy kosa dia mety ahitana tandrivondraona vao maraina be fa misava miandalana izay raha ny tapany atsimo Madagasikara ny atitany faritra androy sy ny faritra anosy kosa indray dia mandraondraona ny andro vao maraina be fa miamisava ihany koa izay ny ambiny moa zany dia ny masoandro no mibahatoerana ho an'ny rapiso tolakandro mety hitoetra hatrany ny tandrivondraona ho an'ny ilany atsinanany Madagasikara ny faritra atsinanana vatovavy fitovinany ary mety hitatra hatramin'ny ilany atsinanany faritra alaotra mangoro ho an'ny faritra sofiasy ity anay ihany koa dia miandry an'izay tandrivondraona izay mandraona tokony andro ho an'ny avoatany izay mety ahitana tandrivondraona mahalana amina distrikta sasany na commune sasany ho an'ny avoatany zany hoe misy tokotoko tanteraka izay tandrivondraona izay raha ho an'ny avoatany ny morontsiraka andrefa ny nosy kosa indray dia maina tanteraka ny andro ary manomboka venona maina ihany koa ny andro ho an'ny tapany atsimony Madagasikara raha ny maripana avovinavina amin'izay androny rapitso izay dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ho an'ny avoatany ary mety mahatratratrany amin'ny 5 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy izay hitantsika any amin'ny faritra atsinanana na any amin'ny distrikany Toamasina no ahitana an'izay ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia saika mahery ny 13 degré celsius avokoa ny maripana hitantsika any amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy iny ny andron'ny zoma mbola mitoetra hatrany ny orana tandrivondraona any amin'ny faritra atsinanana sy ny faritra vatovavy fitovinany ary mety hiditra ho an'ny faritra analanjirofo izay orana tandrivondraona izay mety voakasika ihany koa ny faritra alaotra mangoro mitoy ihany koa ny orana ho an'ny faritra sofiasy ny any amin'ny faritry diana ny avoatany kosa indray dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny mitakariva izay mety ho arahina tandrivondraona mitsitokotoko hatrany indraindray ho ana toerana sasany ny ambiny kosa dia maina tanteraka araka ny hitantsika izao raha maripana voavinavina amin'izay androny zoma izay hatrany dia mety manomboka misy afidina tsikelikely aloha ny maripana ho an'ny faritra matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra vakinankaratra iny mety ahitana vidinana ihany koa zay ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara satria dia mety tafidina hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritra nosy ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa mafana hatrany ny andro misy mahatratra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana voavinavina ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy kosa indray marana anazy mbola mety hitoetra hatrany ny tandrivondraona ho an'ny morontsiraky ny faritra atsinanana vatovavy ary ny faritra analanjirofo ho an'ny avoatany kosa indray dia mandraona hatrany aloha ny andro izay mety ahitana tandrivondraona mitsitokotoko hatrany ny morontsiraky ny faritra sofiasy diana misy hatrany ny tandrivondraona ho an'ny tapakandro ariva na ny alina no any ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay androny hatrany eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo any avoatany ary tafidina hatramin'ny 9 degré celsius ihany koa ny maripana voavinavina any amin'ny faritra anosina ny distrikany taolana ho an'ny faritra vatovavy sy ny any fitovinany dia manodidina ny 20 degré celsius ary midina hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana voavinavina ho an'ny faritra atsinanana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara roa amin'ny 30 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay androny sabotsy izay hatrany izay ny météo tamin'ity an'io ty ary rapiso ray fotoana manaraka veloma tompoko